Franchi ny club expert financier zay nanao anty formation chef comptable d'antiky ta Fort Dauphin Tetahoky dia misaotra chef de région koa tamin'ny fiaraha-miasa. Voalohany aloha mankasitraka ny vahoaka ny Fort Dauphin zany ny club des experts financiers zay nandray tsara ny formation na chef comptable zay organisé ny expert IT. Ny olona manana baccalauréat zany critère de formation io zany critère de base ka maro manana bac BDB bac plus maro mpiasa-panjakana mpiasa privé zay manao ny formation ity. Bac plus 0 zany dia mety manao ny formation de chef comptable. Voalohany dia mankasitraka ny chef de région ihany koa ny amin'ny fanekena ny fiaraha-miasa amin'ny club des experts financiers amin'ny fanaovana ny formation de chef comptable. Marina aloha ity formation ity c'est unique à Madagascar. Tsisy toerana manofana chef comptable eto Madagascar raha tsy ny club des experts financiers ihany. Ary ny zavatra tsara marina fotsiny dia zao zahay dia manao formation tonga dia niasa zany ny tanjo satria ny olana zany amin'ny olona mivoaka amin'ny université eto Madagascar zany ny ankamaroany dia tsy afaka miasa avy hatrany. Ka maromaro ny programme anay zany manao ny atao hoe miasa ny comptable rehetrarehetra zany hoe ny comptable zany no mampifandray ny mpampiasa sy ny mpiasa amin'ny alalan'ny salaire. Donc mila fantatra zany traitement de salaire rehetrarehetra zany hoe qu'est-ce qui compose le salaire de base, le salaire brut, manao déclaration IRSA, ny CNAPS, ny organisme social rehetrarehetra sy ny sisa. Ny comptable ihany koa dia mampifandray ny mpampiasa sy ny centre fiscal amin'ny alalany atao hoe déclaration fiscale. Maromaro ny karazana déclaration fiscale tsy maintsy fehezinay ao anatin'ny IR, ao anatin'ny IS, ao anatin'ny état financier, ao anatin'ny TVA, ao anatin'ny IRSA sy ny sisa. Maromaro ihany zany déclaration rehetrarehetra zany tsy maintsy fehezin'ny comptable zany. Manaraka koa ny comptable dia mampifandray ny mpampiasa, ny mpiasa ary tous les organismes sociaux dia tsy maintsy mahafehy ny déclaration rehetrarehetra, déclaration sociale. Ny comptable koa dia mampifandray les organismes financiers, la banque, ny mpamatsy vola sy ny patron. Donc zany mila mahafehy ny mécanisme financier rehetrarehetra izy mba ahafahany mahazo financement crédible. Zay zany amin'ny ankapobeny programme anay dia nandroany moa ny fotoana nanaovana examen dia afapo ny mpianatra no fa mety mention très bien avec félicitation zany rehetrarehetra. Marihana fa efa maro ny orinasa miandry ny reto mpianatra reto sy niakatra ny classification zany hoe hazo promotion orinany formation zay zany ny point ny zava-dehibe amin'ity formation ity. Eto zany isan'ny mpianatra anay moa zany 10,700 zany eto Fort Dauphin. Isan'ny ataoko hoe nazoto tena nazoto tokoa navitrika dia navitrika ny Fort Dauphin. Ka zay ny nangatahana zany hangatahana promotion manaraka dia hanomboka zany promotion vaovao ato. Ny examen eto zao tena nandeha soa nandeha ary tena nilamy mihitsy zany zay raha nampianariny tao avao zany zay ny nisy tamin'ny examen. Ary za aloha matoky fa mino fa tena mety ahazo mention très bien aby zahay tao aby avec félicitation ara fa dia fagny major zao ny sisa hiadian'ny mpianatsy tsirairay agnatin'ny formation tao.